Media Consulting, Manulchanao, Afro Zumba Kawichi, Yarana Mtani Ngobo et le cœur brisé au grand complet. Jerry Marcos, Pesmin, Farah Jones, Ari Simonda Valeria, Nialatren Pascal Kembrupulo Prix, Ifajam Biful Surwarif, Manukam Fulu Ramarain, Inen Coliseo Matsuzube, Ntapakil, Deomide Natuera, Nyando Fabseoun, Panetan Tukiki. Média officiel, Fréquence Plus. Partenaire, ANC Hotel. Partenaire média, TV+, Groupement TV, Radio Télé Record, Cool TV, Cool FM, ACM Radio, Radio Antive, RDJ. Lanao extra propre manomboka ny 3 febroary zao hatramin'ny 13 avril mila lova fa sachet extra propre roa dia azahoanao loka goavana 10 tapitrisa ariary no loka voalohany amin'izany fa ao koa ny scooter ny mobilier de cuisine TV LED 42 pouces machine à laver réfrigérateur sy ireo maro hafa satria 10 be zao no loka extra propre miandry anao toy izao ary no atao manangona finosana extra propre 10 grama roa ampiarao amin'ny taratasy fotsy misy ny anaranao feno adresy laharany karapanondro sy finday ary ataovy anaty valopotso iray atero amin'ireo adresy eo amban'ireo na alefaso amin'ny boîte postale 338 Hugo 10 tsara lalàna mandraisanjara ary extra propre tompony fahadiovana formula ny salama sy madio. That we putting down. It's not the monkey, it's not the jerk. This is a dance that'll make you work. It's all a wash. One more people do the wash. Now people. Gel douche Axe. Plus t'es clean, moins ils le sont. Hatramin'izay nampiasaiko ny savony Lark, malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette Lark. Manitra. Castel manolotra anao ambondrona eto amin'ny tanàna ao Coliseo manialahady 6 avril amin'ny teloro hotrony mpitendry zava-maneno sy feo lafika samihafa banoany ilay tanàna miritsoka BKG ambondrona ao Coliseo alahady 6 avril Kiaramiasa Jejo Vidivarotra Royal Spirit Cool TV ny tabakila-tsotra 3 ariary sy ny famandriany 2 ariary dia 8 ao amin'ny super musique sy nectar avokoa ambondrona Coliseo 6 avril amin'ny teloro ivo amin'ny folo ora maraina ny vavahady. Faly ry ny zaza rehefa manao course-midi satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-midi. Raha andro mialohan'ny fahatongavany filohan-tanindrazana mandeha ny fifandraisan-dahatra anolorana ny anaran'ny praiminisitra ao ireo mikonikonina fivoriana ety seroa amoahana paikady anolorana lehiben'ny gouvernemanta eken'ny filoha ity farany izay fantatra araka loharam-baovao fa ampiana anisan'ny ministera. Fitsarana miaramila olona manodidina ny 9,7 no any isan-taona no mikarakara izay taratasy izay mahatratra 9 hetsy ny antota taratasy miandro fitsarana miaramila ankehitriny hatreto anefa mbola tsy fantatra ny daty isin'izay fitsarana miaramila manaraka rehefa niato hatramin'ny taona 2020. 10 kilao isam-bolana ny fahafahan'i Madagasikara mamokatra volamena tsy tafiditra ao anatin'izany ireo mivezivezy ao anatin'ny varomaizina. Ilaina hatrany fotony fanarenana ity sehatra ity ahafahana mampiasa azy amin'ny fiazonana ny sandany ariary. Ary farany, fifananana sakafo amin'ny endriny vaovao, ny fihinanana motarda milanja 470 grama ao anatin'ny 30 sekondra no zava-bita miavaka nanamarika tato anatin'ny herinandro ity ho an'ny Guinness. Isan'ny voarakitra ao anatin'ny zava-bita miavaka amin'ny Guinness 420 ity entin'ny teratany Allemand amintsika androany ity. Ny andindininy avy hatrany.
Il est un rituel de beauté pour les cheveux secs que rien ne doit déranger. Garnier crée le shampoing merveilleux ultra doux aux huiles nutritives d'argan et de camélia. Instant merveilleux, mousse généreuse, les cheveux secs se transforment en une merveilleuse matière, brillante, féminine. Nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Saronao ve miala amin'ny fampianaran-diso aoka izay ny fitaka rehetra inona ny maro metoy ary ny fotoanantsika ny sabotsy 5 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina ihany ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo sy afeniko anao ny maro sabotsy 5 avril amin'ny 7 maraina ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo tsy maintsy mandresy ny fahamarinany ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana croisade lehibe de lehibe mitsangana ho amin'ny voninahitra ny asabotsy 5 volana avril ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny kianja anaiky Samahamasina dia anatanteraka fitoriana filazantsara lehibe tsika arahana vavaka fanafahana vavaka ho fanambinana ny fiainanao ho vavaka ho fanasitranana anao ho vavaka hanakisahana ireo tendrombohatry ny olana eo amin'ny fiainanao ny asabotsy 5 volana avril ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny kianja anaiky Samahamasina hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriarimalala sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivavahana vahol'olona mitsangana ho amin'ny voninahitra. Ankafaliana trano tomboka lasy tomboka vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'izao ariva izao ampanajana kosa no hiarabananao sy hanasananao anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Eto ampanomboana ny fampahalam-baovao azadiny manaraka ny fandarana mikolo hevitra androany ialana tsiny indrindra amin'ny anaran'ny sampana fampahalam-baovao araka ny fampahafantarana efa narahintsika hatramin'ny omaly ny tontolon'ny hetra ary nanasana ny tompona andraikitra maro ny mikolo hevitra tokony arahintsika rehefa avy eo noho ny olana ara-teknika kosa dia ny fandarana mahakasika ny sotoavana malagasy no arahintsika mahalona ny zava-misy ankehitriny ialana tsiny indrindra amin'ireo vahiny saina tompoko. Fandikana tsotro izao ny toromarika avy amin'ny Mapara ny fijoroan'ny solombavambahoaka Randriana Solo Nicolas niaraka tamin'ny PMP omaly raha ny loharanom-baovao avy amin'ny Mapara tsy maintsy hisy ny fepetra ho raisina manoloan'izay izay mety afara amin'ny fanesorana ity solombavambahoaka ity amin'ny toerany mihitsy raha mikasika ny fanambarana nataon'ny PMP omaly kosa indray efa mikonokona paikady anoherana izany ny Mapara amin'izao fotoan'izao re androany tontolo fa manantanteraka fivoriana ireo mpikambana ao amin'ny Mapara fanatedina. Raha andro melohany atongava ny filoham-pirenena miazakazaka ny fivoarany toedrara politika. Mbola mitohy hatrany ny fifandresen-dahatra tao amin'ny fanolorana ny anarana na eny anivo ny PMP na eny anivo ny Mapara. Samy mikonkonina paikady ny rotota amin'izao fotoana izao momba ny fanolorana ny anarany Prime Ministre. Raha toka misy amin'ireo mpikambana amin'ny PMP no mitazana ny anarany Julietiana Ireriany amin'ny listra atolotra ny filoham-pirenena. Misy amin'izy ireo kosa no manolotra sosikevitra fa tokony isy anarana hafa atolotra ny filoham-pirenena. Mety hipotratra amin'ny rapitsy io anarana io. Mampametra-panontaniana ankehitriny ny fijoroan'ireo atoko politika misy 520 omaly izay nanambara fa anton'ny fijoroan'izy ireo ny fanamorana ny fanapa-kevitra raisin'ny ny filoham-pirenena mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre. Fomba iray anerena kolaka ny filoham-pirenena anaiky ny anaran'ny Julietiana ve izany sa kajikajy politika anosehana azy ho eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Akoatra ny resaka Prime Ministre io, mbola tantara hafa ihany koa ny momba ny toeran'ny ministra. Re araka ny loharanom-baovao iray akaiky ny filoham-pirenena fa mikasa ampiana ny isan'ny ministera ity farany. Ireo vondrona politika toy ny Mapara izay milaza trany fa manana ny maro anisa nefa tsy manaiky an'izany ary efa nanolotra anarana ministra sahady ihany koa. Ny fanendrena ministra izay fantatra fa fahefan'ny filoham-pirenena avy amin'ny alalan'ny fikaonan-dohan'ny Prime Ministre. Tsy azo ditsita ny fizarana sezo amin'ny gouvernemanta ho azy ireo rehefa tafapetraka ny Prime Ministre hitarika izany.
ny azo antoka dia mila ny fijoroan'ny governemanta aingana na ny vahoaka malagasy na ny fiverenan'ny fanampinany Madagasikara. Ho an'ny PMP tsy nahitana fivakisana izy ireo hatramin'ny nijoroan'ny antenimera-pirenena ka nivondronany ho hery iray manohana ny filoham-pirenena. Fantatra kosa fa tapam-poroana sisa tsy maintsy no mandrafitra ny GPS ankehitriny raha toa ka efa saika vakivaky ary ny zarazara ireo tsy miankina ny aradia tamin'ny mampara teny am-piandohany. Na izany aza, mbola mijoro ny vondrona mampara ary mbola milaza fa manana ny maro anisa. Nambara ny loharanom-baovao avy amin'ny Olon-Rajoelina Andry fa mety hiafara amin'ny fanesorana ny Randrena Sor Nicolas amin'ny toerany mihitsy ny fijoroany niaraka tamin'ny PMP omaly. Fantatra ihany koa fa nanatanteraka fivoriana ny mampara androany eo amin'ny fitadiavana paikiady anoherana ny fanehokery naseho ny antoko politika misy 520 omaly ireo. Fa mijoro modely kosa ireo député avy amin'ny malagasy miara-miainga nambaran'izy ireo androany fa anatanteraka fanambaram-pananana izy ireo na dia tsy voarakitry ny lalàna izany. Député miisa 440 araka izany no anatanteraka izany fanambaram-pananana izany fomba iray izay hoentina hanehoana ny fijoroan'izareo amin'izay mahasolombavambahoaka izay fanazavana. Taoko angamba fa zavatra tokony ataony rehetra izay mahatsapa-tena sy mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra eto amin'ny firenena dia tsy hitako ny ampisy fisalasalana ny amin'ny fanaovana ny fanambaram-pananana ary tokony atao zany mba ho lesona ho an'ny rehetra na dia voalaza ny lalàna aza fa ny solombavam-bahoaka tsy voatery hanao an'izany fanambaram-pananana zany fa izahay député ato amin'ny VPM MMM rehefa niaran'ny fampidinika miaraka amin'ny filoha nasionaly ny VPM MMM dia nanapa-kevitra hoe hanao an'izany zahay zahay solombavam-bahoaka dia amin'izay fanambaram-pananana zany ny modely tsisy fandrosoana ho vaniny atao firenena raha tsy mpitondra no manao modely ka izahay atao amin'ny MMM dia manana ny fotom-pisaina na hanao modely foana zay hoan'ny tompon'andraikitra raha-panjakana rehetra satria tokony atao zany raha fampandrosoana no ilainy. Tsy mitsahatra mivoatra ny toedrara politika mitohy hatrany ny fanehoan-kery ataon'ny PMP mba ahafahana mahatratra ny maro anisa feno amin'ny antenimera-pirenena. Raha tsy nanana fa tsy solombavam-bahoaka iray ny patramo amin'ny antenimera-pirenena natevin-daharana azy ireo solombavam-bahoaka tsy miankina solombavam-bahoaka tsy miankina 30 amin'izao no tafiditra ho mpikambana amin'ny patramo fanatediana hoentiny sitraka Ravony Arsan. Taorian'ny fijoroan'ny Randrena Arifony Zandry Celestin Omaly niaraka tamin'ireo antoko politika miisa 520 nijoro indray ny tenany androany nanolotra ireo solombavam-bahoaka tsy miankina 30. Solombavam-bahoaka izay milaza fa resy lahatra tanteraka amin'ny foto-kevitra izay ijoroan'ny patram izay mifototra amin'ny sosialy sy ny politika ny kibo. Akoatra ny fanohanany tsy atoky ity ny filoham-pirenena eo amin'ny fanatanterahana ny fandaharana asany eo amin'ny lafiny sosialy isan'ny antom-pijoroan'izy ireo ihany koa ny mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre. Fantatsika tsara fanendrena Prime Ministre fa misy majorité tediavina ao filoham-pirenena zany dia efa mazava tamin'io. Mitady ny majorité izy ary manaraka tsara nefa zay voalazan'ny lalàna misy hatrany amin'ny lalam-pandrenana koa dia zay aloha dia milaza aminareo fa andray anjara zany ny patram amin'ny fanolorana ny zay o Prime Ministre. Raha tsy ahivina, tsy manana fa tsy solombavam-bahoaka iray ny patram ao amin'ny antenimera-pirenena tsy iza izany fa Randrianoelina Mamimalala solombavam-bahoaka lany tany amin'ny distrika ny Vohibe. Akoatran'ireo solombavam-bahoaka 30 izay fampikambana ao amin'ny antoko, mbola misy ho avy anatevin-daharana azy ireo raha nambara ny mpandrindra nasionaly ny patram. Nameno ny fiche d'adhésion dia 530. Antony mbola tsy eto Antananarivo zany zao ny député sasany ary mbola iampy reo fa tsy hoe reo ihany fa hatramin'ny androany aloha no azonay omena anareo fa raha arakaraka ny kajikajinay eto zany dia hiakatra 220 ny isan'ny député indépendant hiditra patram. Raha ataony kajy tsotsotra mitombo hatrany ny isan'ireo manatevina ny PMP
ary miaina andaharana ireo miaraka amin'ny mapara raha io lojika io ny jerena afaka noana ny heviny na manoloana ny lalam-panorenana na manoloana ny antenimera-pirenena ny filoha-pirenena amin'izay praiminisitra ho tendreny. Ho fantatra raha ampitso amin'ny fahatongavan'ny filoha-pirenena moa ny heviny mahakasiky ny toetra rasy ny endriky ny fifandanjakery atsy amin'ny antenimera-pirenena izay efa azo ambara fa niova tanteraka kehitriny. Fa mitaky ny fizakantena ny ara-pitantanana kosa ny mpandrara sy prakidrarany fonja ny sendika ny mpandrarany fonja na ny SPAPM izay mitaky ny ametrana ny sekretera-panjakana misana ny fandraharana ny fonja ny sendika ny prakidrarana ny SGM kosa dia mitaky ny ametrana ny sampandrahara manokana ho azy ireo takin'izy ireo araka izany ny fiheverana sy ny fanomezan-danja azy ireo izay isany manana ny toerany eo amin'ny ministera ny fitsarana no maren'izy ireo manokana tao anatin'izany ny tombontsoa tokony ho azo ny fanampanazavana. Raha misy ny greffier lasa mpitsara dia zay greffier manana maîtrise zay mahafeno condition de recrutement ao amin'ny mpitsara zay ihany no tafiditra fa tsy afaka manao ohatrany amin'ny polisy, afaka manao inspecteur, afaka manao officier, afaka manao commissaire, tsy afaka manao an'izany zay dikan'izany tsy tokony ho supérieur hiérarchiquenay zany ny mpitsara. Hatramin'izay raha misy ny atao hoe mipetraka ohatra zany ny programme anasanay dia tsy maintsy ny ao anivon'ny ministère ny fitsarana no manapaka an'izay zavatra zay nefa matetika na ny fitsinjarana ny resaka ressource financière fotsiny ary ohatra dia tsy mitovy mba hanaporofoka an'izany ohatra zany zao raha eo ohatra zany amin'ny budget zao exercice 2014 ty ataoko hoe raha 52% ohatra zany natokana ho an'ny fandraharana ny fonja dia 48% natokana ho an'ny fandraharana ny amin'ny mahakasika ny fitsarana ny anay mpandraharany fonja zay nge izay 52% zay mbola mizara koa zay ho an'ny traitement des personnes détenues. Eo amin'ny tontolon'ny ny asa-panjakana nanomboka tsy ho ela ny fananana idirana mpiasa-panjakana isatsokajy ny taratasy iray antoky ny fidiran'ny lehilahy amin'izay tontolon'ny ny asa izay ny fahavitana ny fitsarana miaramila adidy eo anatrehan'ny firenena ny manao izany hatramin'ny nazon'ny Madagasikara fahaleovantena tsy nisy anefa izay fitsarana miaramila izay hatramin'ny taona 2024 Nandriana Razanson. Ny toedra ara-politika teto amin'ny firenena no antony tsy nisiny izay fitsarana miaramila izay. Antota taratasy miisa 9 etsy anoany no miandry izay fitsarana miaramila izay ankehitriny. Izany hoe, ireo tafiditra ao anatin'ny klasy normale nandritra ny 1 taona miampy ireo klasy omise. Olona manodidina ny 9 hatramin'ny 5,7 no isan-taona no mikarakara izay taratasy izay. Ny klasy normale dia ireo feno 12 taona manao fangatahana. Manomboka ny 12 taona hatramin'ny 13 taona kosa no tafiditra ao anatin'ny klasy omise. Ny olona 13 taona hatramin'ny 15 taona kosa no ao anatin'ny klasy réservé ary farany ny mihoatra ny 15 taona no klasy dégagé na réserviste. Ny momba ny toe-batana tanterina amin'ny fanjakana no atao mandritra ny fitsarana miaramila. Misy eran-tany izany. Amin'ny alalan'ny dekret no iantsoana fitsarana miaramila ka izay no antony tsy nisiny hatramin'ny taona 2024. Ilaina amin'ny fangatahana asa na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina ny position militaire. Mbola nianatra foana teo dia tsy dia naharaka an'ilay izy koa dia zao zay vao tonga ny antony ilaina an'ilay izy ka tena zavatra ilaina tokoa ilay zavatra. Ilana tokoa ilay izy satria anka hoe tegna zany mba hoe olo-pirenena lafa hoe feno 20 taona miakatra zany ankatokiny eo tokony mba normalement ny tanora lehilahy iabiaby zany tokony mba mandalo fitsarana miaramila eo satria mba mahaiza hoe olo-pirenena zany ianao amin'izay fotoana. Zava-dehibe araka izany ny fanaovana io adidio amin'ny firenena iray. Raha ny fanazavana dia ny service national no nanomboana io fitsarana miaramila io tany Ampiandohana. Ny ilavana anazy dia voarafitra ao amin'ny ordonnance 78002 tamin'ny 16 février 1978 izay ao ny principes généraux du service national. Tsy voatery voantso avokoa nefa izay rehetra mitsara miaramila. Antony iray tsy mahasarika ny tanora na izay adidy izay ny tahotra tafidirana amin'izany sehatra ny fiarovana izany. Na izany aza mahazo ny sertifika manambara fa avy ny tsara miaramila ny lehilahy iray rehefa manao ny adidiny. Dia raha anao concours ianao na fanjakana na privé dia mila ny position militaire foana. Raha andeha hivoaka any amin'ny ivelany ianao anao passeport dia mila ny position militaire io. Anamarina fa olo-pirenena malagasy marina ianao ary ara-dalàna eo amin'ny fanompo-pirenena. Ny position militaire dia zaraina ho an'ny olona zay ara-dalàna. Ina ilay hoe ara-dalàna? Ny ara-dalàna zany
dia natateraka ny obligation amin'ny service national. Misy ny sazy mifanaraka amin'izay tsy manatanteraka izany adidiny izany. Tsy ambaratelo ny mpitandro filaminana nefa izay sazy izay. Manana ny lanja ny araka izany ny fitsarana miaramila noho izy mitovy lanja amin'ny karapanondrom-pirenena. Ho an'ny eto ministeran'ny asam-panjakana ohatra dia takin'izy ireo ao anatin'ny taratasy fangatahana iasa ny position militaire. Mbola tsy fantatra treto ny daty isian'izay fitsarana miaramila izay manaraka. Ny tsy azo lavina dia miandry ny fitondrana ijoro ahafana mamoaka dekret ny avy eto anivon'ny DSNGR vao afaka manao izay raharaha izay. Mahakasika ny raharaha ny Université ny Mahajanga kosa indray taorian'ireo fihetsiketsehana ny CSC izay nahasimban-javatra maro tao amin'ny université efa nisy ny lamina napetraka ireo délégation notarian'ny Prime Ministre tonga tany an-toerana. Misy tsy nanaja nefa izany raha nambara ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie pireneny fanampanazavana. Fa maheno moa zao amin'izao fotoana zao aty Antananarivo fa ohatra hoe misy manohitra ny fandaminana izay napetraka ka misy zany angamba ny fahazahoako azy efa misy olona tsy mitady fandaminana mihitsy fa korontana hatrany no tadiaviny dia izay angamba ny ohatra hoe manahirana amin'ilay raharaha satria araka ny voalaza atao aim-pirenena ke izany fampianarana zany any amin'ny université satria ireo no olona hitondra nyity tany ity ka raha ireo zany ireo taranaka ireo ny oentina amin'ny lalana zay tsoroko eto fa tsy dia mazava loatra dia mampalahelo ihany ny sainan'ny toejava-loatra an'izany. Vaovao avy atsy Tomasina mitony fitsaram-bahoaka ao an-drenivohitra Betsimisaraka. Androany maraina indray lehilahy iray mipetraka ao Ambalamanasa no novonoan'ny fokon'olona antony efa 2 volana latsaka izao novonoan'ity lehilahy ity lehilahy ity ny vadiny ny tetiteny ary nalevo ny tao avaratrano noho ny ayahin'ny mponina manodidina noho ny fifamalian'izy ireo matetika dia noteren'ny mpiara-monina ilazany marina izy androany momba izay nalehan'ny vadiny. Izy ihany no nasain'ny mponina nandavaka an'ilay toerana nandevenan'ny vadiny. Fantatra ihany koa etsaka ilan'izay fanody mandry ilay mpangalatra moto no tapahin'ny olona ny tanany omaly. Fa amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany efa nigadra eny an-tanimora amin'izao fotoana izao ilay lehilahy namono rangahy lehibe iray teny Antsaha tanteraka kaomina ambanivohitra Kazondandy. Raha tsy ahivina ny tantara dia noho ny asa rotam-piardiso tafahoatra no nahatonga ity lehilahy ity nanao izao asa ratsy izao. Tsindrona tamin'ny forsa teo amin'ny mahalela azy tsatoka-ngady azafady teo amin'ny tarehiny sy ny sofiny. Potika tanteraka ny vatan'ilay rangabe 7 taona. Ity farany izay anisan'ny manan-karena ny an-toerana raha ny fanazavana voaray dia nangatahiny ity niaran'ny fahafatesany ity anao firaisana amin'ny vadin'ilay lehilahy nahavanina ny loza. Izao ny afara tamin'ny famonoana izao ny asa rotam-piaro. Ny mponina manodidina no nampandray ny mpitandro ny filaminana ka tsy lasa lavitra akory dia hatratra ilay nahavanina ny loza. Fa hivadika pejy afa kosa indray isika nahitana mangirana ny fanadihadiana mahakasika ny fanafiana trano fandraisam-bola fisotrondronoa ny teny Analamahitsy tamin'ny 17 Marsy vola mitetina 700 tapitrisa ariary no niverina ankehitriny raha toa ka mbola misy 200 tapitrisa ariary no mbola tsy hita. Olona roa kosa sisa no karohina amin'izao izay tafiditra ao anatin'ireo olona 7 voaroa tamin'iny raharaha iny. Nandriana Rajonson. Tamin'ny alarobia lasa teo no voasambotra teny Ivato i Roland, iray amin'ireo nanafika ny perception teny Analamahitsy, basy iray, bala 420 ka ny 12 amin'ireo 9 mm ary ny roa mirefy 7,65 mm. Toy ary fanamina miaramila tahaka ny Gagolina sy ny Rangers no tratra niaraka taminy. Fantatra fa tsy miisa 20 araka ny voalaza tamin'ireny fotoana ireny ireo nanafika rehefa nataon'ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana. Miisa 7 izy ireo, ny 3 no voatifitra teny an-toerana, ny 2 no voasambotra, anisan'izany i Roland ary ny 2 mirenireny amin'izao fotoana izao. Efa eo andalam-pahitana ny tsorodalana mizotra makany amin'ny fahitana ireo ambin'ireo ny polisy. Raha ny fanazavana dia tsy tafiditra ao anatin'ireny raharaha ireny ireo voasambotra tamin'iny fotoana iny. Tany amin'ny fitsarana zany izy hita fa tsy tao anatiny ary izay le fanadihadiana fa gardien le olona teo akaiky izy tamin'iny moa hoe no ayahina ihany izy fa rehefa tena nandeha ny fanadihadiana dia hita fa tsy mahakasika azy mihitsy le izy fa na izany natr'izany izy niatrika amin'ny fitsarana ihany. Mbola asa miandry ny polisy pirenena araka izany ny fikarohana ireo rola naman'ireo nanafika tamin'ny 17 Martsa teo. Nangataka ny fiara-miasan'ny vahoaka izy ireo androany amin'ny fanomezam-baovao. No marina manokana fa arovana ho tsy ambaratelo ny fanomezana vaovao ny polisy ahafahana mahatratra faran'izay aingana ireo rola ambin'ireo.
eo amin'ny tontolon'ny arenakibony tany 10 kilao isam-bolana no tombanana ho lanja ny volamena indray ny eto Madagasikara raha miainga amin'ny vokatry ny fanondranana ara-dalàna nandritry ny roa volana tamin'ny taona 2024 sarotra ny mifehy ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao any fotony no ilaina ny fanovana ho fanarenana ity sehatra ity iltasinjo. Nisy manamboninahitry ny tafika namoaka volamena antsokosoko hatrany amin'ny 20 kilao mahery efa niely an-gazety izany vaovao izany efa ho iray volana izao. Vao tsy ela ihany koa no nahatratrarana volamena 2.70 kilograma teny Ivato ankoatran'izay ireo volamena 10 kilao tratra sy ireo hafa talohan'izay. Saika tsy refiry ny toy ny fanadihadiana momba izany hatreto. Saika mijanona ho vaovao aloha izany ary andrasana ny tena toy ny fanadihadiana momba azy ireny. Ankilan'izay volamena 10 kilao no nivoaka ara-dalàna nahazo ny taratasy sy ny fanomezan-dalana rehetra ary nandoa ny tamberim-bidy tamin'ny fanjakana ka naondrantsika tany ivelany teo anelanela ny volana febroary sy avrily 2022. Niainga avy amin'ny vokatra io no voalaza fa mety ho 10 kilao isam-bolana no fahafahan'ny Madagasikara mamokatra volamena. Tombana ihany anefa izany satria mbola maro ny volamena mivezivezy. Mampanano sarotra ny fifehezana ny lalam-piariana ity ihany koa ny fiparitahan'ireo faritra fitrandrahana. Tsara ihany ny ahafantarantsika izany fa ny volamena le tena misy le betsaka eto amintsika izany le gisement l'izy mihitsy izany zavatra miparitadritaka be izany satria orpailleur sy mpitrandraka madinika izany no tena manao an'ireo no manao an'ny asa. Sarotra moa izany ny amoaka statistika satria araka le teo hoe ny akamaroan'le izy dia zavatra mandeha any amin'ny lalana maizina. Araka ny fanadihadiana natao any amin'ny faritra Betsiboka sy Vatovavy Fitovinany no tena betsaka ny fitrandrahana ny volamena. Ireo ihany koa no faritra Voamarina fa tena mamokatra ity arenakibony tany ity betsaka. Ny loharanom-baovao sasany izay nanamarina fa manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 kilao isan-kerinandro no mivoaka amin'ny komina antsoina hoe Antanimbary. Manomboka any amin'ny fifehezana ny fanomezan-dalana amin'ny fitrandrahana ny tokony ifehezana ity sehatra ity araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha ny lalàna nisy aloha hatreto izany izay manan-kery eto amintsika dia hoe any anivon'ny commune izany manome ny autorisation ahafahana manao an'izay le orpaillage izay. Manome tolo-tanana sy fanampiana izany ny ataon'ny ministère de arenakibony tany izany mba ahafahan'ireo ben'ny tanàna na ny commune izany manatanteraka an'izay tiatra sy andraikitra izay. Fa ny tena fanomezana autorisation izany autorisation d'orpaillage dia any amin'ny commune. Eo izany no somary mahasarotra an'ity fitantanana le volamena satria miainga hatrany fotony io raha vao hatrany le izy no tsy ara-dalàna dia matetika sarotra izany ny idiran'le izy ao anatin'ny circuit formel rehefa avy ka mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny tokony atao any izany tena misy zavatra be dia be tokony ho amafisina. Ho an'ny eto Madagasikara, toy ireo sehatra hafa rehetra eo amin'ny fitrandrahana ny arenakibony tany, mbola sarotra ny mahazo ny antotana isa-marina amin'ny famokarana volamena. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana eny ambanivohitra sy amin'ny toerana miataka ny renivohitra, mbola maro ankehitriny no miaina amin'ny fividianana fanafody amin'ireny antsoina hoe dépôt de médicament ireny. Fantatra kosa fa farmasia iray no tokony ho an'ny mponina 3,000 raha ny fenitra iraisam-pirenena tsy maraka izany anefa raha ny farmasia misy eto Madagasikara antony nametrana ny dépôt de médicament izay fivarotam-panafody ihany koa voafetra ny fanafody amidiny ety farany ary voafetra ihany koa ny fotoana hijoroana ankehitriny. Tsy tokony anakaiky latsaky ny 10 kilometatra amin'ny fivarotam-panafody iray na farmasia ny dépôt de médicament raha ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2020. Antony nanomboka namoaka mpianatra ny sampam-piofanana mahakasika izany teny Ankatso ka mpianatra 520 no mivoaka isan-taona. Ireo mpianatra nandrato fianarana ambaratonga ambony arak'izany no mitantana ireny farmasia ireny izay misy 770 amin'izao fotoana izao. Olona nampiofanana sy nampanaovana stage 3 volana kosa ireo mpitantana dépôt de médicament ka mari-pahaizana BEPC izay navadika bac taty aoriana no takiana. Ny tsy fahampian'ny farmasia no antony nananganana ny dépôt de médicament ary voafetra ny tolotra omeny ny mpanjifa. Voafetra ihany ny fanafody zany kirakirainy reny dépôt de médicament reny satria any amin'ilay toerana le manahirana be reny dia le aretina manana le fanafody izay ahafahana mitsamby ireo aretina tena mianjady isan'andro ho an'ny vahoaka. Ny politika izay apetraka amin'ny fanjakana izany izao dia hoe mba
mba ho pharmacien no arak'izay azo atao no iandraikitra ny resaka fanafody tsy hoe varotra le izy fa tena hoe fampiasana fanafody amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka zany. Efa mahatratra 2 anefa ireo dépôt de médicament manerana ny Madagasikara ankehitriny ka ireo faritra manodidina no misy azy raha ho an'ny eto Antananarivo manokana. Voafaritra ao anatin'ny fanomezan-dalana omen'ny ministeran'ny fahasalamana azy ireny fa avy hatrany izy ireo dia miala amin'ny toerana iray hitsangana ny toeram-pivarotana fanafody na farmasia. Fandaniana ny ambin'entana sy fepotona 3 volana no omena azy hialana amin'izany toerana izany. Azo lazaina fa mahafa-pasahirana nanimponina nefa ny dépôt de médicament indrindra fa ho an'ireo izay tsy manana fahefa-mividy ambony loatra. Dépositaire zany mba efa teo taloha dia raha ny fangatanay zany tokony mba hoe le pharmacie zany efa tany arina tokony mba tsy hokotihana le dépositaire satria betsaka zany ny olona tsy matakatra ny any amin'ny pharmacie. Ny any pharmacie moa tsy mandeha fa raha tsy hoe plaquette amin'ny boîte dia izay zany mandefa amin'ny atsinjarany. Taky ny anafoanana ny lalàna mametra ny toerana ahafahan'izy ireo mivarotra ny fikambanan'ny dépositaire de médicament ankehitriny. Fitakiana izay nivoiziny nandritry ny 2 taona izao saingy tsy mbola nahazo ny valiteny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Nambaran'izy ireo fa mamporisika ny olona hanao dokotera tena sy ny fivarotam-panafody antsokosoky ny fanafoanana ny dépôt de médicament amin'ny toerana iray. Etsakilan'izay ihany koa anefa olona ny hoe vitsy ny dokotera no tamana amin'ireny toerana lavitra andriny ireny ka mahasarotra ny anafoanana ireo dépôt de médicament izany. Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray mozika maro no fototra ny avian'ny reggae, maro ireo gadona no azo ampiarahana aminy isan'izany ny rock, ny jazz sy ny maro hafa koa. Fampiarahana ity mozika ity amin'ireo gadona maro samihafa no hitondrany ireo mpanakanto telo ny talentany ary anaovana fampisehoana isan'ny anana ny toerana ny fampiarana ny reggae amin'ny gadona malagasy maro avy amin'ny faritra. Anafana ny fampisehoana ao amin'ny Alliance Française Andavamamba, ity lahy Ibe Maso et compagnie ary naday mpanakanto efa samy manana ny gadona nahafantarana azy avokoa izy telo lahy ireo fa izao iombon-tsehatra amin'ny gadona reggae izao maimam-poana ny fampisehoana. Fanampanazavana. Zay aloha tsy dia tena hoe miova be amin'izay efa natao hatramin'izay zany hoe le fusion miezaka miteteny le karazana mozika rehetrarehetra izay misy fa amin'ity zany ho atodika kokoa makany amin'ny reggae zay angamba. Dia andahatra hira valo izay miresaka resaka fitiavana fa tsy fitiavan'olon-droa fotsiny fa fitiavan'ny olombelona ny zava-mananaina ny natiora ny tena ho resahana. Na ny manokana zany fangaro le teny fa nana dia presque teny gasy daholo izy ary teny gasy samby hafa. Misy fitemparitra avy antsimo, misy ny avy eto toerana dia misy ny avy any avaratra. Ankoatran'izay le nanako anatin'le muzika izy mibasé amin'ny reggae daholo. Fananana sakafo amin'ny endriny vaovao ny fihinanana motarda amin'ny lanja 420 grama ao anatin'ny 3 segondra no zava-bita miavaka nanamarika tato anatin'ity herinandro ity ho an'ny Guinness isan'ny voarakitra ao anatin'ny zava-bita miavaka izany. Araha ovetrany ary ny andindiny mahakasika izay. Ny voalohan'ny volana avrily no namoahany teo nivon'ny Guinness fa nisan'ny zava-bita miavaka tsy misy mahatratra nataon'ny Denis ho an'ny mpifanandrana nanao ny lalao tao anatin'ny 9 volana. Ny volana Jona 13 no nikarakarana ny fifananana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray ao Allemagne. Denis Clefange no niatrika ny lalao teto. Tsy nisy fisalasalana fa avy hatrany narapaka avokoa ny motarda roa tao anaty fonosana. Ny motarda izay fantatra amin'ireo karazana saosy fihinana amin'ny sakafo na ihany koa ireo voanina ampiarahana amin'ny nahandro. Manana tsiro masitsika sy marikivy ary ahitana episy isan-karazany. Raha amin'ny fotoana hafa, motarda kely fotsiny dia ampihinanana sakafo revli. Ny mahagaga, vetivety foana 3 segondra ny fotoana ny hinanan'ny Denis ny finosana roa amin'ny motarda concentré, izany hoe mahery vaika sy tsy misy fangarony. Ny mpitsara mijery azy aza-kivy mahita ny fomba fihinanan'ny motarda. Tsy vitan'izany ihany, taoriana ny lalao mbola nolanjaina ny lanjan'ilay finosana sao misy tavela ao anatiny. Lehilahy tia fanatanjahantena Denis ary hatramin'ny fahazazany no nahitana azy teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra teo amin'ny faritra misy azy. Inona no antony mba nahaliana azy hanao ity fanamby ity sady tsy mpahandro sakafo izy no tsy mpikirakira sakafo ihany koa. Tsy indray mandeha na hoe fanahiniana atao be ambosika ity fifaninana ity fa efa nisy ny fanazarana vavony amin'izany ary tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalamany ny fihinanana matetika amin'ny motarda na dia tsy isan'andro azy. Miasa amin'ny orinasa mpikarakara fiantohana iray ao Allemagne ny lehilahy
hatramin'ny omaly miteraka resabe hatrany amin'ny aina manjery samihafa ny ivelany ity zava-bitany ity. Ny ankizy ny fantatra amin'ny tsy fitiavana ny motarda, eo ihany koa ireo olon-dehibe sasany tsy fianatra akory ity zava-bitany ity ary tsy fanandrana ihany koa ny mihinana motarda amin'ny tavoahangy mijanona ao an-trano, mankarary sy mety ampiditra hopitaly ny fihinanana be loatra izany tahaka ny sakafo rehetra ihany. Eto ampamarana ny hazadiny manaraka ny fandarana amikolo efitra androany ialana tsiny indrindra amin'ny anarany sampana fampahalam-baovao araka ny fampahafantarana efa narahintsika hatramin'ny omaly ny tontolon'ny etra ary nanasana tompony andraikitra maro ny mikolo hevitra tokony arahintsika rehefa avy eo noho ny olana ara-teknika kosa dia ny fandarana mahakasika ny soatoavana malagasy no arahintsika malona ny zava-misy ankehitriny ialana tsiny indrindra amin'ireo vahinina saina tompoko. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fiarahantsika tamin'ity hariva ity saorina hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farana nanaraka ny fampahalam-baovao teto amin'ny Kolo TV mamay fotoananao indray raha ampitso amin'ny 7 ora veloma tompoko. Castel manolotra anao ambondrona eto amin'ny tanàna ao Coliseum ny alahady 6 avril amin'ny 3 ora hotron'ireo mpitendry zava-maneno sy feolafika samihafa banoany lay tanàna miritsoka BKG ambondrona ao Coliseum alahady 6 avril kiaramiasa jejo vidivarotra Royal Spirits Cool TV ny tabakila tsotra 3,000 ariary sy ny famandriany R1,000 dia 8 ao amin'ny super musique sy nectar avokoa ambondrona Coliseum 6 avril amin'ny 3 ora ivo amin'ny 10 ora maraina ny vavahady. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence, situé à Nalamainsi, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueillent. Excellence Beauté à Nalamainsi, une valeur sûre. Une valeur sûre.